Faly miarabantsika tsirairay avindray tsy dia lakamisy maraina fa 7 volana jiona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao maraina izao indray ary mirary soanao hatrany ihany koa izay manaraka ny fianarana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny hidirantsika ny mofinainana io dia hivavaka ry Tompon'Andriamanitra mbola vepisaoranao izay ny amin'ny fitahiana sy fitantananao anay. Irina indrindra raha io raha iasanao hatrany izay ary amboary mba hanana toe-panasy toe-tsaina mifanaraka ny sitraponao hitombo hatrany fa tsy hiaina ary hanaraka sy hayanakaiky ny fahamasinana avy aminao. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao mametraka ireo laharam-pahamehana na ilay matitoko fahenany ny 7:30 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Amen. Eo akavisy akavanana dia misy makafanany kristianina mba hialany amin'ny lalatery nefa ireo izay te hanefin'ny toetrany ho mendrika ny mandrakizay dia tsy maintsy mandray ny sitrapon'Andriamanitra mba ho fenitra tokony ho tratrarina ka miataka tanteraka amin'izay rehetra tsy sitrany mihitsy aza. Anarivony maro tokoa manko no voatarika hanota noho ny famelan'ny mandany fony tsy ho voahambina. Miazakazaka ho amin'ny fiatoam-barotra izy ireo mba hanangonana harenan'ity tany ity ho bebe kokoa hatrany. Amin'izany no hipetrahany eo amin'ny toerana izay tsy ahitany fahantsoana mihitsy eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Ao amin'ny Petera voalohany misy izao teny izao manao hoe koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Jaona ihany koa dia nanoratra an'izao manao hoe aza tian'izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tian'izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Etsekilan'izany dia tokony hakatohan'izao fitsipika izao nefa isika ilay manao hoe mazotoa fa aza malaina. Asaina miasa isika mba hahafahantsika manome ho an-tsahirana tsy irian'Andriamanitra ny hamelana ny fahaiza-manao sy ny herintsika ho arafesina noho ny tsy fiasana. Matetika nefa ny kristianina no mamela ny fiahiahiana momba an'izao fiainana izao haka ny fotoana izay anan'Andriamanitra. Manokana ny fotoana sarobidy izay ananany amin'ny asa aman-draharaha na ny fialam-boly izy dia ny herin'ny manontolo dia ampiasaina amin'ny fanangonana ny hareny tany. Maro amin'ireo mitonina ho kristianina mihitsy aza no mitanjona mba hitondra ny mariky ny fahitsiana tanteraka ny raharahara-baritra izay ataony nefa tsy fahatokiana no hita ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehevo amin'ny raharan'izao tontolo izao tokoa izy ireny ka tsy mahatanteraka ny ady tokony izay hifainy amin'ireo manodidina azy. Tsy voataiza ao anatin'ny fikolokoloana sy ny fananan'ny tompo ny zanany rehefa avy eo dia lasa atao tsirambina mihitsy ny altaran'ny mpianakavy, adino ny fanoloran-tena manokana atao atsirambana ny fivavahana. Tsy ataony lohalaharana mihitsy ny momba ny mandrakizay fa ataony ambanimbany zavatra voaroba Andriamanitra satria izao tontolo izao ny antefan'ny heritrerany mamy indrindra. Ary hoy ihany koa Jesosy milaza fa ratsy mahafoy an'izao tontolo izao isika dia tsy ahita ny fiainana mihitsy. Engane izany teny izany tonga antsika ametraka lohalaharana hatrany ny momba ny fiainana ara-panahy, atsangano ny alitara izay ho tokantranonao ary engane ny fiainantsika ho fiainana ara-panahy tokoa. Amen. Ianay tsara indrizin-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irenay tokoa Tompo no mba hitombo finoana sy hitombo faharetana aminao izay ary hitsimbina sy hitsinjo ny zavatra amin'ny lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro